vaovao afantateraka kosa anoizatsika izany fotoanatsika izany araka ny fanazavana azy voaray dia androany tokony nanatanterahana ny fitsarana ny raraha famarotana ny tany misy ny abattoir Akadindratobo ary mba voasaringotra ny bentanana Alasora fantatra nefa fa dia niepitra ho amin'ny volana Jona ity fitsarana ity araka ny fanazavana izay voaray hatrany warahantsika miandalana ihany no makasika izay raraha abattoir eny Akadindratobo izay fa dia kosa idirantsika ny akon'ny fankalazana ny fetin'ny Pentecoste lasa teo iny olona roa no maty ary nahitana fitombona ireo olona tonga no zahana teny amin'ny hôpitaly Asiera teny Andravoahangy Andriana Valona nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pentecoste sy ny omaly alatsinainy miisa 87 tonga tao amin'ny sampana vonjena raha 12 kosa ny tao amin'ny sampana famelomanaina na ny réanimation raha araka ny tatitra zay voaray teny antoerana dia jerentsika avy hatrany Ernisary raha oharina tamin'ny herintaona dia nitombo ireo olona tonga nizaha fahasalamana teny amin'ny hôpitaly Asiera nandritra ny fetin'ny Pentecoste sy ny omaly alatsinainy raha 720 ny isan'ireo tonga teny amin'ny sambana vonjena na ny urgence ny taona 424 dia natratra 730 izany tamin'ity taona 524 ity tsy nisy kosa ny fanapozinana ara-tsakafo nandritra ity fety fa olona iray ny fantatra fa tapaka lalandra raha 4 kosa ny namono tena otra ny kabary fandimbiasana dia isy ny fanokanana ireo fotodrafitrasa sy fampitaovana avolenta anisan'izany ny foibe fitehirizan-dra ny famokarana oxygène efa mamokatra oxygène zao ny hôpitaly Andravoahangy ary misy service anankiroa dia ny réanimation médicale ary ny réanimation chirurgicale zany hoe le famelomana ao aorianan'ny fandidina dia eo koa zany ny vavahady lehibe zay idirantsika eo mba fialiny mazava ho azy ny filoham-pirenena ny prime ministre ny ministre ny fahasalamam-bahoaka nyreo talen'ny CHU ary ny talen'ny hôpitaly Ravoahangy Andriana Valona anisan'ny hôpitaly famelomana sy natokana ho an'ny fandidina sy izay manodidina izany ny hôpitaly Asiera izay niovanarana ho CHU Giera na centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andriana Valona ao amin'ny hôpitaly be filatanana kosa no misahana ny fitsaboana ny aretina rehetra mankalaza ny 70 taona ny hôpitaly CHU Giera amin'ity taona 2024 ity izay ataony zoma 7 Mey etsy amin'ny hôpitaly ihany isy ny fanokanana fotodrafitrasa sy fampitaovana avolenta toy ny foibe fitehirizan-dra anisan'ny tanjon'ireo mpiasa ny hoe un service un partenaire sy ny hoe ensemble nous irons loin